iray amin'ireo fandaran'asa eo anivon'ny ministera ny fambolena ny fiompiana ary ny jono manao zava-dehibe ny amin'ny fomba iadina amin'ny tsy fahampitsakafo noho ny toetrandro maina vokatra tsy fampian'ny orana aty amin'ny faritra Atsimonosy ny fandaran'asa defi izay vatsiny ny fida na ny tahirim-bola iraisam-pirenena momba ny fampandrosoana ny fambolena vola. Vahaolana aty amin'ny komina Andalatanosi distrika Anambovimbe ato amin'ny fokontany Andrambaritra faharoa manoloana ny tsy fahampian-drano dia misy ny fampiasana ny fomba fanondrahana mitsitaitaika gota-gota mba hisiny ny fitantanana ny rano tsy ho verivery foana. Fiaraha-miasa miaraka amin'ny UNICEF. Fambolena aingam-piodina sady vola malaky no ataon'ny fikambanana Mahavotse. Misy mpikambana 720 eto toy ny anana sy ny legioma maro loko. Le ny vokatra azo eto amin'izay dia avily ata aikesy izay tambarana ny olo maro mpikambana 720 reo. Vehivavy 530 sy lehilahy 130. Le ny vokatry azo aiteto dia mamily sady misakafo. Ampiasaina eto ihany koa ny panneau solaire ahazahoana angovo itrohana ny rano. Ty zany panneau solaire. Ty panneau solaire ty mipompondrano direct vato dia miainga ato izy tonga dia mandeha ry amin'ny réservoir ry. Dia amin'ny réservoir io daholo zany nanaovantsika le gota-gota. Io hitanareo sy anaovantsika le aspersion. Napetraka ny atao hoe repsana réservoir d'eau enterré pleine de sable izay teknika famandriana sy fitehirizana ranon'orana ambanin'ny tany ka mitazona azy adio mandritra ny taona maro. Raha telo volana monja no azo hitehirizana ny mangahazo lena amin'ny faritra Atsimonosy iny dia vahaolana mahomby indrindra ny nataon'ny fandaran'asa defi tamin'ny fametrahana ny toeram-panodinana ny vokatra mangahazo ho gari na farine izay azo tehirizina hatramin'ny 3 taona. Ny PAM no mandray ny vokatra ankehitriny izay mamatsy ireo mponina tsy ampy sakafo amin'ity faritra Atsimo ity. Yahay teo taloha nihina balahazo may kikisagny fa nanomboky nisiany gari zany hay da tena nisy fahampiany tombony lehibe ho anay satria lasa mivoatra ara sakafo zany zaza voatohagna amarakoba azo karakara zaza zany izy. Karaha sakafo atao amin'ity dia ambara gâteau, ambara lasopy, mahasalama ny zaza sy ny reny bevoka. Anisan'ny fiompiana mety tokoa amin'ny toetany aty Atsimo sady mora avadika vola ny fiompiana osy. Misy ny fampiroboroboana sy fanatsarana ny taranaky ny osy izay toana ny fandaran'asa defi amin'ny alalan'ny FDA. Pahazo tombotsoa amin'izany ny fikambanam-be ezaka. Izahay zao dia efa nahazo tamin'ny voalohany osy namen'ny FDA 30 boyers. Efa mitombo 80 izy zao. Efa nafindranay amin'ny OPB ao ambasy amin'ny OPB tsy mialonjafy anaky 10 fa manomboky miteraka izy zao. Fa noho ny hoe haratsy ny toetrandro zany tsy dia hoe mampitombo azy. Fa raha tsara ny rotsakorana amin'ity tena miroborobo le resaka famokarana fiompiana amin'ny fleur caprin aty aminay. Tena misy fidiram-bola ho anay io. Izy koa mora mitombo satria mitondra voka ao anatin'ny 10 volana izy. Ao koa ny miteraka manambana. Raha ohatra ka hoe biby anaky 10 afaka rotaona hoe efa feno 50 na 80. Efa nahitam-bokatra le ronono satria ny ronono liray litatra eo amin'ny 2 arivo. Ivarotanay anazy anaovana fromage. Ny velona moa zany ho an'ny GP hampitombo dia mivily manokana. Dia ohatran'izany koa ireo bovima efa manana commande aminay handray azy efa misy tsena manokana zany sokatra miandry azy. Ny miakatra makany Antananarivo dia misy eo amin'ny 700 sambolana eo ny efa bouclé efa manaraka fenitra tsara zany. Milanja eo amin'ny 50-80 kilao eo makany Antananarivo. Iray amin'ireo pakady apetraky ny fandaran'asa defi iadina amin'ny tsy fanjarian-tsakafo sy ny fiahina ara-tsakafo ny fiaraha-miasa amin'ny ofisy paritry ny sakafo ORN Anosy. Tena tombony manko amin'ity fiaraha-miasa miaraka amin'ny tetik'asa defi ity dia ny fisian'ireo asa izay hita fa iantsaika mivantana eo amin'ny fisian'ny fanjarian-tsakafo. Dia misy koa moa ireo asa izay atao ary manome tombony ihany koa
micontribue moa zany amin'izay fanantratrarana ny fanjarian-tsakafo zay. Zany hoe misy dia misy tokoa ny fanampiana an'ireo tokantrano marefo reo amin'ny alalan'ny fampiroboroboana ny fampidiram-bola eny aminy amin'ny fiarena izay mety eny aminy mba hahatsaratsara an'izay fidiram-bola an'izay sy ny faram-piainan'ilay fianakaviana. Araka izany niroso hatrany ho amin'ny fahamahana ireo olana ara-tsakafo amin'ny faritra atsimon'ny nosy iny ny fandaran'asa defy.